Tanura Rijira Nuna tunga Vali Kristi Harandala Yelu Samba Tanura Rijira Nuna tunga Vali Kristi Harandala Yelu Fijanonana fahasivy Jesosy lafany telony mitsaokanao sy misaotra anao izahay ry Jesosy na dia lafany telony azy Jesosy dia mbola miarina ihany mba hiarenantsika koa sambatsika manana an Jesosy ilay filohan'ny mpitaritolona ka tsy mikiso maso amin'ny mafy sy ny sarotra mitaonantsika noho ny tolona natombony izy ary nampanantena valitsoantsika ka nilaza hoe sambatra izay miaritra ny fanenjehana noho ny rariny fa aza ny fanjakana Jesosy miala aina eo ambony hazo fijaliana mitsaokanao sy misaotra anao izahay ry Jesosy Panzino ilay mpiandrony tsara fatrapitia sy nahafoinaina sy tontosany Utenda
fijanonana fa 14 Jesoa alevo mitsaokanao sy misaotra anao izahay ry Jesoa ny vatantsika olombelona dia mety maty fa ny fanahy kosa velona mandrakizay toy izany Kristy aleviny izy zao izay miara-maty aminy dia mbola hiaraka hisanganao velona aminy koa tokony ho toy ny maty eo anatrehany fahotana koa isika mba hitoetra ao amintsika ny ainy Kristy izay mitondra fiadanana sy fitiavana. Ny fanahy no maolona ka sy tokony atao ambany zavatra ny fikarakarana ny fiainana ara-panahy sy tokony ho variana fosiny amin'ny fitadiavana izay mahasoa ny vatana isika tanora fa tokony ezaka isanandro amin'ny fivavahana sy fandaliana mpinono ary ny fandraisana sakramenta mba hikolokoloana ny fiainam-panahy isika izay antoky ny fiainana mandrakizay. Ry Jesosy tomponay fahafatesanao no fanamperanay taranak'Adama matoky anao zahay ary tio koa anaratianao amin'ny fanetretena hatrany afasana ilevena mivavaka ho an'ny Eglizy Masina koa izahay. Terezo ny Papa François Ray aman-dreninay, ny eveka rehetra sy ny pretra ary ny mpanjaharaha masina. Engana izy ireo feno ny fanahy fahamarinana ary izahay kristianina rehetra koa ampio indrindra izahay tanora mba tsy hiamboa didy amin'ny fampanjakana ny rariny sy ny hitiny ary ny fahamarinana antoky ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Raha koa ry Masina Maria reny Jesosy sady reninay, no ny fanenjehana sy ny fahafatesana nahazo ny zanakao dia mivavaha koa anay ahafahanay mikatsaka isanandro ny rariny sy ny hitiny eo amin'ny fiainanay ka hideranay an'Andriamanitra manao hoe navita be tamiko ilay mahefa. Arahaba ry Maria feno soavana ny tompo ao aminao, no soavina no ny vehivavy rehetra ianao ary no soavina i Jesosy nateraky ny tibonao. Masina Maria ren'Andriamanitra mivavaha ho anay mpanota ankehitriny ary amin'ny andro fampiasanay. Amen. Voninahitra ny ho an'ny ray sy ny nahafatesany ary ny nitsanganany ho velona ka hahatonga antsika ho vavolombelony ny rariny sy ny hitiny ary ny fahamarinana mba hanjaka. Dia izay ihany koa nanisany tanjo ny lalany azo fijaliana teo zany tsika dia mba nandinika hoe inona reo endrim-pahotana nahatonga efa nilaza hoe hiaraka agnaminy rehefa hatondrenana hoe za tsy hiaraka aminao. No zany a miberena manatona azy fona amin'ny hoe sanety fa ka iaho raha nandainga taminao